tenendo come voi tenendo come qualche maschio in casa e au niveau du gouvernement misy fomba fiasa anatin'izay zay fotsiny teneniko satria amikomo mamilahana roa tsy piriny loatra amin'ny zavatra rehetrarehetra mbola sarotro mihitsy zavatra maro manefa mahazo be mihitsy Allora mi allarme di avere consegno. Facciamo sempre fontanino, penso saremo, facciamo fontanino, fa Monsieur le Premier ministre, zava-dehibe aloha dia zao ny fahaizana miaina aloha tonga zareo tena amin'ny fitopolo tena amiko zara amiko ny zava-misy ary napita amiko ny etaeta ny vahoaka izay mitaky fanovana amin'izao fotoana zao nino zareo ny tenako to anatin'ny fanajana tanteraka ny zavatra natao teto ary be dia be ny fomba ahafana mametraka amin'ny tokony izy zany fanatsarana zany fanovana zany amin'ny firenena ity. Fanatin'izay Monsieur le Premier ministre maro ihany ireo fanovana take filam-bahoaka azo vera dia hoe fampatahana be dia be ka matoa zao toerana Premier ministre zao no napetraka zay niainga tao anatin'ny didy fanapahana ny raisin'ny HCC dia Premier ministre ny consensus zany ny Premier ministre napetraka eo midika zany fa zay toetsaina fotom-pisainana zany no ny fampizarako tamin'izareo koa androany hoe zay gouvernement io dia tsy maintsy gouvernement taritry ny zany hoe marimaritry raisina zany ny zavatra misy kosa dia tsy maintsy apetraka tena izy ny fanatsarana ny fitantanana satria voalazoko tamin'ny maraina zany hoe iroso ny fifidianantsika zay no laharam-pahamehana amin'izao fotoana zao firosotsika ny fifidianana kanefa kosa zany firosotsika ny fifidianana zany dia mitaky condition maromaro nisan'izany fitonina dia teto zany androany miteny tamin'ny namana député ireo hoe misy andraikitra avy aty amin'ny gouvernement fa misy andraikitra koa avy amin'ny député misy andraikitra avy amin'ny mpitondra amin'ny ambaratonga maro samihafa zany ao anatin'izany hoe fampiatrantsika fitonina ny zava-dehibe koa ny voalazako teto ary ny voalazo tamin'ny maraina koa hoe tsy maintsy ho apetraka ny lamina mba ahafahantsika iroso ny fifidianana zay tena ametraka ny fandriam-palema kaiky loatra ny vahoaka amin'izao fotoana zao tsisy fifidianana azo atao eto Madagasikara raha tsy misy fandriam-palema ka ataoko fa hitovizana daholo zany rehetra zany ny farany dia ilaina ny ametrahana gouvernance tena izy zany hoe fomba fitantanana tena mahomby ho tombontsoany tsy ny Premier ministre tsy tombontsoany député fotsiny fa tombontsoany titandrazo ambony anaty ka eo moa zareo afaka miteniko ary ny anoko daholo ny zavatra ny voalazan'tio misy zavatra azo atao fa misy zavatra mbola tsy maintsy fampiresana ao anatin'izao fijereny marimaritra raisina zao ary misy zavatra koa tsy maintsy ho atao ary tsy azo atao raha tianaraka ny lalàna velona atsika raha tsy mitsangana ny gouvernement fandraisana andratra daholo zany amin'ny fitsanganan'ny gouvernement zay hoe nisy fehim-potoana avy hoe lovonina fehim-potoana farany hitsanganan'le gouvernement efa miasa amin'izany tsika amin'izao fotoana zao ka efa mipetraka ny lalàna mikasika an'izay koa ka efa miasa amin'izany atsika ary ataoko fa misy andraikitra ho raisina koa mikasika an'izany koa ary zay no mahatonga anah hoe
efa miasa amin'izany tsika amin'izao fotoana zao ary anisan'ny laharam-pamena amin'izao tena fotoana akaiky zao aloha efa nanganana zany gouvernement zany. Efa fisahana tamin'ny solombavam-baovaka tena tokoly manao ahoana ny tirafitry le gouvernement tamin'ny ahoanany misy fampiasana be tamin'ny solombavam-baovaka sy manao manao ahoana ny tirafitry le gouvernement. Firafitry gouvernement dia gouvernement mamaritry resana zay le loko zay le izy ary zay no mahatonga isika zany tsy maintsy mandray andraikitra ao anatin'izany satria tsy maintsy zany loko mamaritry resana zany no lokon'le gouvernement tapetra satria premier ministre no mamaritry resana zany ny tenako. Fara monsieur le premier ministre tafiditra anatin'ny hotenao zavatra azo atao ve le hoe takelina vaovao mahafanivana hoe sametraka fomba-bahoaka anatin'le fitakena azo verina hoe tafiditra anatin'le inona le fantanina tsy azoko intsiny momba gouvernement teo aloha ve mety hoe tafiditra ao anatin'izay hoe azo atao hoe commission azo atao eniko ny zavatra ny voalazan'ny député teto satria zay ny antony voalazako teo hoe ao anatin'ny fampiresana ao anatin'ny fandresin-dahatra no nanganan'izao gouvernement zao. Rony député mba tapitrano ny député mifanivana manao nandray hoe nitoy amin'ny endrika eo amin'ny trésumé mandrapoviana sa hoe miandro ny fivoahany gouvernement. Izy nyvaliana aloha le hoe afa-po sy tsy afa-po ngambany fa fionana voalohany androany dia fifampienona ary fampitana indrindrandrindra député ny fanovana ny afatra tiana ny ino moa zany ny filozofia ny tondranay an'ity tolona zay nataonay ity ary fampahafantarana ihany koa ny tantaranyity tolona ity sy ny zavatra tsy nety teo amin'ity firenena ity. Ny faharoa manakaraka an'izay dia mbola tsy niditra lalina mbola tsy niditra tamin'ny resaka clé de répartition izahay fa principe no napetraka fa ho an'ny Andriamatoa premier ministre fotsiny aloha zany dia isaoranay izy miaino fa tsy hoe miaino fotsiny fa miagir en conséquence ihany koa amin'izay zavatra rehetrarehetra nampitainay teo na ny afatra avy aty amin'ny solombavam-bahoaka sy ny vahoaka zay taritinay na avy amin'ireo syndicat ihany koa. Ny fahatelo dia ahoana ny toan'ny hetsika eny amin'ny 13 mai hatramin'izao aloha zany raha tsy mazava tsara fapetraka tsara ny gouvernement dia tsy maintsy mbola mitolona izay miaraka amin'ireo vahoaka eo ary nampanantenany zareo fa indrindrandrindra hitondra ihany koa ny tatitra izay azonay avy aty amin'ireo vahoaka ireo ndikan'izany zany hoe na mila apaisement na mila fitoniana ary tsika hatramin'ny fotoana nanomboanay ny titolona aty ka hatramin'izao tsy nisy zavatra tsy nisy fioara-pefy na hoe na casse na bavure na dérapage zay nataonay fa mino izay fa ny olona zay miaraka aminay dia voafehy tsara ao anatin'ny tolona zay atao. Na tamin'ny Andriamatoa premier ministre teto moa zany dia fionana efa hita taratra sahady fa misy ny fiainony anay ary izay koa zany dia tena nanao nampahafantatra azy fa tsy hoe noenona viatsy na averoa fa tena nampahafantatra azy zay ny genèse ny zahay solombavam-bahoaka 17 ary na ny fomba fijery koa dia isaoranay azy manokana satria izy dia anisany tena ao anatin'ny vinany ilay hoe mametraka ny fitoniana ary mametraka koa ny fandripahalemana ny apaisement ny sécurité ary eo ihany koa zany mametraka ny hoe ny fahavononana manompo ny firenena mba ametraka koa zany firenena vanina sy zava-tantana. Andriamatoa premier ministre koa moa izy raha ny zavatra voamaritra teo moa zany dia barako izy zany fa ny marimaritra iraisana dia tsy maintsy ametraka au regard nefa ny koa an'izay lay maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena fa kosa lay maro anisa ao tsy le hoe maro anisa nampiana nitefena tatsy na nitefena roa fa misy base légale le maro anisa dia lay didy fitsarana izay nataony cour électoral spécial tamin'ny 6 février 2014 ary miaraka koa amin'ny aviony HCC ka raha fijerinay amin'izany zany
dia misaotra azy koa zay satria izahay député telo mifolo a tsy mba nitsinitsy ny havany fa tena nanokana fotoanariny iaino nay mihitsy izy ary izy koa dia manaiky mihitsy an'lay lay tanjona anay lay devisenay zany fa ny atomboanay reto manko dia hoe miady mikolikoly ho amin'ny fanivana ary zany a dia anisan'ny filamatra mentolotoa praministra ka dia matoko zahay a fa tsy ho ranoraraka kozy izay taky nataon'ny vahoaka misaotra Jusqu'à vous faire encore le faut qu'on fasse très bien et parce que oh, nice. Yeah. Ah, ok. Yeah. Merci.